miklampy ny eto ambony sy ny eto ambany lasa miraikitra izy roa dia tsy mahita ianao. Dia fanamiravana rehetra indray taverina soamantsara eto amin'ny chaîne misy eo ihany ity. Eny hipetrapetraka indray tsika androany satria resadresaka akora na produit vitsivitsy no asehoko anareo ireo akora izay tiako amin'izao fotoana izao. Ok, ndahoary. Voalohany indrindra aloha angamba tonga dia ampidiriko ny resaka skin care. Reto zavatra reto no nampiasaiko vaovao tamin'ny tarehako mety hitanareo ny mahasamihafa ny tarehako tamin'ny taloha izao mety hitanareo fa za aloha mahita zany mahatonga anako tsy dia tena tia manao maquillage loatra amin'ny tarehy mandritra ny andro satria ohatrany mba tiako le fahazavan'le tavako. Eny voalohany indrindra aloha dia ity CeraVe hydrating daily cleanser ny anarany. Hydrating facial cleanser. Ity no ampiasaiko isan'andro indrindra fa rehefa amin'ny alina manadio ny tarehako. Izany hoe mazava ho azy rehefa avy mampiasa an'ilay micellar water koa rehefa mamafa an'ilay maquillage na rehefa tsy manao maquillage dia tonga dia ity no ampiasaiko. Sobaribaloto izy ity fa mila soloina le brosy. Fa ireto ampiasaiko miaraka foana. Indrindray mampiasa an'ity dia mampiasa tanana fa matetika mampiasako amin'ity brosy ity foana le izy. Tena tiako izy ity satria hydrating. Tena tato reto tena niototra tena maina tanteraka. Raha efa pijery ny vidéo hatramin'izay nareo dia fantatrareo tsara fa manana hoditra maina ako. Tamin'izaho bevoka ihany nanana hoditra tena be menaka be tsy ohatr'izany fa zao miverina maina indray ilay hoditra. Mety ho azavaiko aminareo ihany ny antony amin'ny manaraka fa androany aloha tsy hohanitsika fa ity tena nanampy be amin'ny hoditra mihitsy. Le Cetaphil nampiasaiko taloha ho an'ny hoditra combination izany hoe hoditra mifangaro le izy normal hatramin'ny hoditra mifangaro dia tena tsy mety amin'ny hoditra mihitsy le izy amin'izao fa tena mila fanampiana be le hoditra satria maina be dia ity manampy be amin'izay. Matoa caméra dia tsy tadidiko intsony hoe testika fa iresaka momba n'ity angambany ity zararaha iny aloha le izy fa somary vao nampiasaiko vao teo le izy dia mila sasana, mila diovina sy mila soloina ity brosy ity. Ity manko afaka asorina dia solosoloina isaky ny 3 volana. Ity brosy électrique misy fahainganany anankiroa izy ireo no raha izay ny voalohany dia izay ny faharoa. Izany hoe rehefa ohatra hoe tena mila tsy haiko mainka be asa tsy haiko dia le faharoa ny ampiasaiko fa le voalohany foana fa ampiasako. Pile ny atao anatiny izany hoe rehefa lany izy dia asiana pile fotsiny izany hoe tsy chargena zany izany tsy dia itiavako an'izy ity. Fa maritra elaela ihany le pile aloha arakaraka ny pile ampiasainao. Conair ny markany raha tianao fantatra. Simple kely tsotra kely fa le brosy no somary raha ohatra ka manana hoditra malefaka loatra ianao dia mety tsy mety aminao izy ity. Tamin'izahako voalohany indrindra nampiasa an'ity tena tsy nety tamiko mihitsy le izy satria tena somary mafimafy loatra le brosy amin'ilay izy dia tena tsy mety fa efa zatra zao ny hoditra dia tsy manina intsony fa raha ohatra hoe manana hoditra somary malefaka ianao dia tsy mety aminao ity. Tiako be le satria kely afaka tonga dia ity ny ampiasaiko tsy mila mampiasa ny tanako intsony eny indraindray rehefa ohatra hoe henoko hoe malefaka loatra ny hoditra dia tsy mampiasa an'ity fa tanako ny ampiasaiko na silicone hafa fa ity zany no ampiasaiko matetika. Ohatrany hoe fa mampiasa ohatrany hoe manao gommage ihany amin'ity. Mazava ho azy rehefa manao an'ilay gommage ilay misy an'ilay teboteboka kely fasipasika kely anatiny dia tsy mety mampiasa an'ity satria lasa atao anatiny daholo ilay fasipasika tokony ho ampiasaina fa amin'ny tanako ny ampiasaiko. Fa bon tiako ity satria tiako nanampy nanazava ny tarehako ohatran'izao indrindra fa rehefa ohatra hoe kamo ako ny anasa tarehy amin'ny alina dia tsy maintsy manadio bebe kokoa maraina dia tonga dia ity fotsiny ny ampiasaiko aingana be mihitsy dia tonga dia vita. Miresaka zavatra amin'ny tarehy ihany nahazo The Ordinary ko efa hitanareo tamin'ny vidéo ihany ireny raha ohatra ka efa hitanareo le vidéo ako aingakaingana tao ao. Haul moa zany The Ordinary efa mivarotra anazy Sephora zany hoe tsy drugstore The Ordinary.
aza hoentina am'le izy hoe mora de hoe drug store na super drug fa tsy drug store le izy satria any Sephora izy ny mivarotra any Cult Beauty ihany koa izy mivarotra zany hoe tsy drug store ny the ordinary toy ny Colourpop ihany hoe mora le izy nefa le izy tsy any amin'ny drug store izy mivarotra anazy bon zay eo ihany fa tena tiako retoreto tena tiako tamin'ny voalohany aloha somary kivikivy ihany satria ohatra nivoaka mony ahako de gaga hoe inona ny mamoaka mony ana mety hormone le izy satria tety ampovoany tety amin'ny sokako taty daholo nivoaka le mony fa zao efa tsy isy tsony de efa fantatro mihitsy hoe hormone le izy satria tonga vahiny koa tamin'izay fa tena tiako reto ny ampiasaiko de ordinary ity lay crème du jour ngamba ampiantsonareo anazy amin'ny Madagasikara tsisy SPF izy ity zay ny tena mahasosotra anazy fa tia misy natural moisturizing factors plus HA zany hoe facteur naturel d'hydratation plus HA formule d'hydratation de surface zay ihany ako vao inareo miteny frantsay hatramin'izay fa tena tiako be mihitsy izy ity somary matevitevina le izy aloha asiako kely anareo eto ary asiako kely fotsiny de hitanareo hoe ohatry ny ahoana ny atevenany ohatry zao le izy de rehefa zao le izy rehefa fangaro somary elaela kely izy fa tena troan'lay hoditra fa tena tsara le izy matevina tsara ohatran'le Nivea le fampiasako iny ihany ohatran'iny ihany ity le Nivea nampiasaiko androany mety zay koa mahamandimandina be ny tarehako eo tiako be mihitsy izy ity de ity ny manaraka anazy bon ity moa zany ampiasaiko voalohany zay vao le crème zay vao le crème the ordinary ity buffet no anarany multi technology peptide serum ity indray tena tiako be mihitsy izy ity fa somary serum somary madididity izy ity rehefa atao amin'ny tarehy rehefa apetrako amin'ny tarehy indrindrindrindra fa somary betsaka loatra ny ataonao de ohatrany somary madity le izy fa vetivety ihany le izy de troan'ny hoditrao tena hitako mihitsy hoe tia ny tena nanazava be any tarehako sy nanova be ny réaction ny fiantraikany le izy amin'ny tarehako zany ohatrany hoe tia ny tena hitako hoe nanadio kokoa ny tarehako misy teny frantsay sy misy teny anglisy ny amin'ny kalitaon'ilay the ordinary zay koa mahafinaritra anazy de mazava ho azy varotanay misy official le izy zay ny amin'ny resaka tarehy zay ny amin'ny resaka skin care fa iova amin'ny make-up angambitsika de vitsivitsy ihany asiako anareo satria mbola betsaka hoe tiako fa tsy tena hoe tiako be amin'izao ity the nude palette ity lasa tiako indray fa BH Cosmetics le izy ohatry zao ny atao anatiny hita moa zany efa niala ny anahy fa mavomavo miteta ty highlighter de reto contouring sy bronzer azafady indrindra contouring sy bronzer de blush de misy karazana bronzer highlighting tsaikotsaiko zany koa tena mety be amin'ny teint malagasy izy ity satria lay contouring ao anatiny tiako be mihitsy izy ity satria bon ato daholo ny rehetrarehetra zay ilaiko mandritra ny andro ray ohatra hoe manao make-up tsotra zany maivana na tsy maivana rehefa misy ohatra hoe mila bronzer mila highlighter mila blush de efa ato daholo izy rehetrarehetra de tsy mila tady zavatra hafa ntsony zay ny tena tiavako anazy anao video anankiray ko angambany any arinany ho atsika zay make-up artiste any Madagasikara na make-up artiste aty ivelany le ohatrany hoe mitady kit anankiray satria tsy de tsara le mitondra zavatra be be loatra rehefa manao make-up n'olona fa kit na palette ray na palette ohatra hoe 3 na 4 mety de tiako aseho anareo zay sy papa kely zay bon fa zay ny amin'iny tena tiako be mihitsy izy iny na ohatra hoe mametina amin'ny voyage na mila manao make-up n'olona de ohatry de ity mety amiko tsara mihitsiny fa bon le blush moa zany ohatra ny ihany no lokony le palette zany ankoatr'izay resaka tarehy ty Bare Mineral Ulta Beauty Mineral Setting Powder ity tena tiako ty zareo mety amin'ny hoditr'olona lokokoditr' olona nizanizy izy ity zay ny tena mahafinaritra anahako aminy
sady mora ampiasaina kely fotsiny ilainao de mandeha amin'ny hoditra rehetrarehetra tsy de manisy loko amin'ny tarehy loatra koa izy tiako tena tiako izy io ndrasa asiako kely anareo fa ohatrany hoe mampilendalendanaareo fotsiny eto fa ohatr'izay le izy ohatr'izao ny paoziny efa misy an'io zavatra kely io aho mety tokony adiniko foana manakobona fa misy lavaka kely io misokatra sy mivoaka le izy mamoaka an'le vovoka tiako izy io sainy amin'iny resaka maquillage hafa le Awa Studio Wonder Brow Pencil tena tiako be mihitsy ny loko koa medium brown izao ny anaovako amin'ny volomasoko io androany tena tiako zareo ty lasa tiakonao le ELF mazava ho azy le ELF somary matroka amiko no somary le texture somary mavesatra kokoa de raha ohatra ka sendra hoe mafimafy kokoa ny tananao manindry an'le izy de lasa mainty be ny volomasonao de tsy tiako fa tia le sady misy poli koa am'le izy le ELF koa misy poli fa ity moa zany tiako satria mora kokoa tsy haiko fa ohatr'izao le izy somary mitongilana kely ohatr'izao le lohany de rehefa manao an'le izy ianao de tsy de misy contrôle kokoa zany ianao lasa miteny frantsay be be ako fa mila vovaiko mihitsy le vocabulaire eny fa zany amin'iny tena tiako tena tiako izy hitanareo zao tsy de nanindry firy de tsy de hita le izy hitanareo ohatra zay mihitsy ny itiavako azy de ity anankiray ty mascara vaovao vao nampiasaiko koa marika ny Makeup for Season mamanay no vidy anako an'ity raha ny tena marina nomeny anankitelo ahako de ny anankiray angamba no tazomiko de ny anankiray mety omeko amin'ny giveaway tsy haiko hitanareo ihany ny zavatra tiako atao aminy fa tiako be izy ty tena tiako be zavatra sy tiako amin'ny fotsiny raha vao ataonao be loatra le izy de lasa miklampa ny volomasonao de mila hogona spoli indray de mandreraka be sady indraindray miklampa ny eto ambony sy ny eto ambany lasa miraikitra izy roa de tsy mahita ianao no tena tsy tiako mihitsy zay satria volomasoko tena mialava be raha vao ohatra tsara ny ino moa zany zao moa zany izy anaovako androany ito mascara ito fa raha ohatra tsara le mascara de tena mialava le volomaso de lasa mifandray raha ohatra hoe mbola mando le mascara de tia manao ohatr'izay de tsy tiako maizina mihitsy fa ohatrany hoe tiako zany le izy ny tena marina fa tiako fotsiny le izy manome le volume sy manasaraka ohatran'le mascarako maka iny ihany fa tsy mahasolo an'le maka aloha sady reto anankiroa reto samy tsy waterproof ary zareo fa tiako ok zay ny amin'iny hiditra amin'ny resaka lamaody kely aloha tsika zavatra tiako tatoato ihany koa ity tennis ty fa amin'ny Adidas ty lay Pro Boost fa amin'ny Adidas ozy izy mivadiko zay hoe ohatrany manao bakiraro fotsiny ianao manao azy satria tena malefaka de malefaka sy maivana de maivana izy ty tamin'ny voalohany fotsiny tsy tiako le miteritery eto ampovoany hitanareo le ohatr'izao tsy tiako fotsiny le teritery eto ampovoany fa rehefa natao rehefa zatra am'izay le tongotro de lasa maka le forme le tongotro izy de mahafinaritra nude ny lokany tsy de zatra zavatra nude ohatr'izao fa ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe niova zany reto tatoato sa ahoana ny ankoatr'izay rehefa mba mivoakala iny na misy fetifety de ity ny anaovako fa amin'ny Macy's ny vidanako anazy de INC International Concept no markany tiako izy ty afaka anaovako mandritra ny ora maromaro mahafinaritra be anako mihitsy farany fa tsy ny farany amin'ny resaka lamaody ity ihany koa de tiako tokoa vao azoko vory tamin'ny herinandro izy ty de efa anaovako isan'andro nataoko solon'le kiraro maintimainty fanaovako zay satria misy an'le talon ohatrany hoe kirarona maman zany everyday mom shoes mama mba mitsiketsika de tiako iny ankoatr'izay resaka manimanitra tsika efa hitanareo tamin'ny hallako anankiray ihany ty Jo Malone sy Sephora ity le fanomezana omeny Sephora ny beauty members misy an'le VIP de misy an'le azonareo ny tiako lazaina fa adiniko le anarany raha tsy mety misokatra le izy de ohatrany fanomezana kely ohatr'izao mihitsy le izy misy an'ity boîte ty aloha misy anazy
misy hoe Sephora Beauty Insider Sephora Beauty Insider sy Jo Malone tena tiako Jo Malone reto tsy haiko tsy mbola dia mahafantatra Jo Malone loatra nareo any Madagasikara fa tena Jo Malone tena tsara Cologne no fiantsoandrareo anazy fa misy ambivavy ihany koa le izy tena tsara dia ity indray ihany boaty ao anatiny rehefa sokafana le izy dia hitanao eo le Jo Malone tena oh no ity aloha dilac size zany hoe tsy testeur ty fa tsy échantillon ty fa ngezangeza kokoa noho ny échantillon tena tiako tiako tiany anaovako androany alina c'est sûr sûr mihitsy ako ity le Peony and Blush Suede be dia be mihitsy ny olona tian'ity fofony ity za te tsy dia tia fofona voninkazo zany mihitsy tena tsy dia tiako fa tiako ty misy ranomanitra anankiray izay koa mbavombavo voninkazo fa kely manimanitra aloha aseko anareo manaraka fa tiako be koa izay sady tiany vadiko le izy ao amiko dia lasa tiako azy moa zany tsy tiako mihitsy izy tamin'ny voalohany fa lasa tiako azy iny no tiany mahazoko maimam-poana tamin'ny Sephora tamin'ny fetiny andro nahaterahako dia ity koa manimanitra anankiray ty brume mandray ity na body spray fiantsoana azy amin'ny teny anglisy za reto tena adalana brume tena marina nanomboka niaraka tamin'ny vadiko zay vao tena hoe lasa tia hoe ranomanitra anaty vera zany fa hatramin'izay brume foana no tiako satria le izy plastique afaka hoentiko eny rehetrarehetra eny ataoko anaty poketra alefako anaty poketra fotsiny dia alaiko fotsiny rehefa te hampiasa dia hoentiko eny rehetrarehetra eny le izy tsy mora vaky sy ohatr'izany tiako be ny brume mahasamihafa ny brume na ny body spray sy ny perfume dia tsy dia maharitra loatra ny brume noho ny body spray fa mora kokoa ny brume sady afaka mividy be dia be ianao afaka solosoloanao foana le izy tena tiako sady tsy misy hoe be dia betsaka loatra nataonao dia lasa manitra loatra ianao miaina tsikelikely foana iny fofony iny dia tiako ny brume reto sady mora mana collection maromaro ako efa hitanareo angambizay tsy haiko fa ity fa Bath and Body Works Gingham no anarany tena scent fofona vao nivoaka vao haingana dia vao haingana tokoa izy ity tena tiako ty fofony ity zareo raha te hafantatra an'izany hoe fofona tiany misho zany ianareo dia ty fofona efa mivarotra an'ity koa misho official efa ho avy any Madagasikara la izy tsy ho ela mihitsy dia efa ho tonga efa nalefako zany le izy efa voavidiko tamin'ny herinandro tiako ty amin'ny fofony aso mihitsy aloha asiko mihitsy ny hitanareo be dia be ohatr'izany atao amin'le body spray dia tsy maninona mihitsy fa tsy hoe mitofoka be matofoka be le izy satria betsaka loatra ohatra ny parfum ohatra atao betsaka loatra dia tonga dia mitofoka be anao sady marary be ny lohanao ny body mist tsy ohatr'izany maivana tsara mahafinaritra tsara ty fofony ty ohatrany hoe fofon-dehilahy sy fofom-behivavy miaraka sy fofona trano miaraka tsy haiko manazava azy fa tiako be mihitsy ty fofony ty ndanange fofony andramonge tsara be izy ty angambany azarako anareo koa ohatra ny tiako koa izy ty tatoato ity robe anankiray ty avy amin'ny Forever 21 lasa ohatra ny tiako zany izy ty tatoato indrindra moa zany fa tiany vadiko tiany vadiko be mihitsy le izy amiko dia lasa tiako dia tsy dia tia robe lava ohatrany io ako satria za fohy fa ohatrany manendrika anazy zany le izy satria tsy tena hoe lava be tsy tena hoe fohy be tsy fohy mihitsy moa zany le izy fa tsy tena hoe lava be fa tsara ohatrany tiako dia tiany vadiko amiko le izy dia bon lasa tiako dia zay zareo ny androany ingany mba nafinaritra nareo ny tafatafatsika androany resadresakatsika androany ohatrany hoe tiako le film amina zavatra natoraly ino moa zany fahazavana natoraly ohatra zao satria tsy maka fotoana betsaka loatra ko film tena
zay ny tena mahakamo anako an'ilay film raha vao tsy eo mivadiko raha vao tsy mazoto mivadiko manampy anako mametraka an'ilay jiro be dia be ilaina amin'ilay film rehefa amin'ny alina dia tena tsy mazoto aho mo mandrindry ny andro zao a tsy manam-potoana mihitsy ny ako raha tsy hoe any amin'ny romamanay na any amin'ny in-lawko any amin'ny ray aman-dreny vadiko ilay zanakay dia tsy manam-potoana zay koa ny tena antony anaovako vlog fa ohatra ny efa be dia be nareo no tian'iny vlog iny ho ataoko tsy ho ela ho tohizako tsy ho ela ilay vlog fa zamanay fa zay aloha ny androany misaotra betsaka anareo rehetra nijery omeo j'aime ilay vidéo sarazarao amin'ny namana rehetrarehetra any raha ohatra ka mba mahafinaritra anao dia azadinao ny subscribe zay dia azadino ny makany amin'ny réseaux sociaux rehetra any rehefa tsy eto amin'ny YouTube dia any foantsika zay fa misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo